Ny mety toetriny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 12 febroary 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny alahady 13 febroary 2024 amin'ny anora maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Akabest, andrahoana amin'ny sitokotoko izay arahana orana tandrifindrahoana vitsy indraindray, ho avy atsimon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjaben-dranomasina avon'ny onja manodidina ny 1.5 metatra. Kabest hatrany-manoro andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Andinim-panonja na anonjaben-dranomasina avon'ny onja ho latsaky ny 1.5 metatra. Mahanoratra ny taolaniaro andrahoana vitsy na hibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Ho avy atsinanana kosa ny amin'ny tendrony atsimo ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben-dranomasina avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana vitsy na hibalika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora. Anonjaben-dranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 km isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 5 km isan'ora ny any amin'ny tendrony atsimo. Ho avy atsinanana ny faritra rehetra ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjaben-dranomasina avon'ny onja 2 metatra, hahatratra 2.5 metatra ny any amin'ny tendrony atsimo. Isan'ndrano avy atsimo andrefana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana vitsy izay mety arahina orana tandrifindrahoana mahalana ny tendrony avaratra, iovaova amin'ny fisokan'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Andinim-panonja ny ranomasina avon'ny onja manodidina ny 1 metatra na ho latsaky izany amin'ny ankapobeny. Cap Saint-André hatrany Analalava anoram-baratra, iovaova amin'ny fisokan'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Andinim-panonja ny ranomasina avon'ny onja manodidina ny 1 metatra, hahatratra 2.5 metatra anaty oram-baratra. Analalava hatrany Cap d'Ambre anoram-baratra, iovaova amin'ny fisokan'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Andinim-panonja ny ranomasina avon'ny onja latsaky ny 1 metatra, hahatratra 2.5 metatra ny any anaty oram-baratra.